Ho aminareo anyriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Aza mba manaiky ho adala. Aza mba manaiky ho adala. Tatsika atao amin'ny mofinaina Galatianina toko 7 ny andinin'ny 10 hatramin'ny andinin'ny 14 no hitarafatsika an'izany. Galatianina adala, zany no fomba fitenin'ny apôstôly Paoly entina ilazana ny fiangonana tany Galatia. Adala satria olona efa mino, olona efa nanaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, olona efa nandray ny finoana kristianina, kanefa mbola nanaiky ihany koa ho voafatotra indray. Ho voafatotry ny araka izay voalaza eto, ho voafatotry ny fanozonan'ny lalàna, ny fanozonan'ny fahafatesana, ny fanozonan'ny fasana, ka dia mbola nanaiky indray hivary lavo amin'ny fiainana izay efa nisy taloha. Toa zary tsy nisy vidiny loatra lay famonjena efa noraisina tao amin'ny Jesosy Kristy. Zary toa tsy nisy dikany ilay finoana izay narahana amin'ny maha-kristianina azy. Izany nahatonga ny apôstôly Paoly hamerimberina ny filazana manao hoe ry Galatianina adala. Zany hitantsika ohatra ny eo amin'ny andinin'ny 1 entina ilazana ny toetran'ireo fiangonana, ny toetran'ireo mpino izay efa manaraka ny finoana kristianina kanefa miverina manao ny fomba n'izao tontolo izao indray. Ampatsahivon'ny apôstôly Paoly eto lay fanafahana na ny fanavotana izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ampatsahivon'ny apôstôly Paoly eto fa sarobidy lavitra, mihoatra noho ny zavatry ny tany, mihoatra noho ny amin'izay zavatra misy eto amin'izao tontolo izao, ny fanavotana nataon'i Jesosy Kristy izay notanterahana teo amin'ny hazo fijaliana. Fanavotana mihoatra lavitra noho ny fanavotan'ny lalàna, fanavotana mihoatra lavitra noho ny amin'ny izay fomba n'izao tontolo izao, satria ambara fa ny ain'i Jesosy Kristy manontolo mihitsy no natolony ho vidin'ny ozona rehetra. Tafiditra ao anatin'izany zany ny ozon'ny lalàna, ny ozon'ny fahafatesana, fa i Kristy no nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, na dia tsy nanota aza, na dia tsy meloka ary, mba ho fanavotana izay rehetra mbola eo ambanin'ny ozon'ny lalàna sy ny ozon'ny fahafatesana, ny ozon'ny fasana sy ny ozona amin'ny endrika maro samihafa. Ry havako malala, aza mba manaiky ho adala, aza mba manaiky ho isan'ny adala. Misy fotoana isika tena adala manadino zany fanavotana lehibe nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny fiainantsika izany. Misy fotoana tsika adala minimikipy ka tsy mahatsiaro na mody manadino ilay famonjena izay nataon'i Kristy ho an'ny olombelona rehetra. Misy fotoana isika variana ny amin'ny fiainana, mieritreritra fa efa mety ny fiainana, efa nahazo valim-bavaka, ohatran'ny misosa sy milaminy zany izy, ka adino ilay fanavotana nataon'i Kristy. Ny sokajin'olona toy izany no antson'ny apôstôly Paoly hoe adala eto. Adala satria efa miaina amin'ny fiainam-baovao, efa manana ny Kristy kanefa miaina amin'ny fiainana teo aloha ihany, miaina amin'ny fanaon'izao tontolo izao ihany, mbola mampifanindran-dalana ny fanarahana ny tompo sy ny fiainana amin'ny nofo ihany.
aza mba manaiky ho adala fa ny adala dia tsy mahatsiaro ny famonjena ny fanavotana izay nataon'ny tompony azy. Ho amintsika izany tenin'Andriamanitra izany mba handehanantsika tokoa araka ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe efa nantsoinao amin'ny fahafahana ianareo, koa aoka izany fanafahana zany tsy hoentinareo anaraka ny nofo. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika riavaka. Misaotra anao zay Andriamanitra no ianao Andriamanitra nanaiky hanavitra anay tamin'ny rany Jesosy Kristy teny amin'ny hazo fijaliana, izahay na dia tsy mendrika ary, izahay na dia tsy tanteraka, tsy lavorary ary, dia novonjenao tao amin'ny Jesosy Kristy tamin'ilay raha sarobidy, ilay raha tena soa ho famonjena sy fanavotana ny olona rehetra. Misaotra anao zay Tompo fa ankehitriny dia mametraka eo ambany fahasoavanao ny fiainanay sy ny andavanandrom-piainanay tsiraray avy, tahio sy toano amin'ny lalana rehetra izay iarahanay mizotra miaraka aminao. Ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany. Amen.